dia mbola amin'ny fifaliana trano mafana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao farakisika Jehovahandriamanitra ray dia misaotra anao hatrany izay satria mbola ao anatin'ny vanim-potoana ahafahana torovolazantsara malalaka na dia eo ary ny sembatsembana maro isan-karazany sy ny fanenjehana dia mbola mialanenina ianao satria tsy tianao ho ravy ty fireneny ty, tianao ho saritina mba ho tonga amin'ny fitiavana sy ny fihavanana ary mba hanatahotra anao mba fahanao miditra mitsehatra mitondra vahaolana hitoniva ny firenena ary zany no andrandrainay hitalaonay mandrakariva aminao dia mifanahinao masina anao ka hiasa amin'ny vahoakanao mitondra vahoaka fiangonana ary na inona na inona toerana misy sy firenkevitra ananany eto amin'ity firenena malagasy ity taraina Jehovahandriamanitra ray jereo araka ny abe mifaondramponao tenaina ray Jehova fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miravantsika amin'ny anaran'i Jesosy anao na ny fahasoavana sy ny fahitana ny tompo ho amintsika mandrakariva tanjona kendrena mandrakariva ao anatin'ny fampahirezana tahaka izao dia fampitodiana ny olona mba hifitra amin'Andriamanitra izay ny tompony vahaolana rehetra, tsy misy fiantanina na amin'iza na amin'iza, tsy misy fankahalana rehetra dia mbola mamerina mandrakariva atsika vahoaka malagasy mba hisaintsaina ilay soatoavina izay ahafantarana izao tontolo izao firenena malagasy dia ny fihavanana toatra ny manomboka tady tsy ho hita intsony izay ary eo indrindra no tokony andiniantsika tena manoloana ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao na inona toe-javatra mitranga tsy isy tonga ho azy fa navelan'Andriamanitra hitranga reny rehetrarehetra reny. Andriamanitra rehefa mamela ny zavatra ho tanteraka amin'ny lafiny anankiray na sitrapony hitondra fiadanana raha tena manaraka ny sitrapony na sitrapon'ny olona kanefa rehefa midohika ilay olona dia avelan'Andriamanitra ho tanteraka fa amin'izay vanim-potoana izay misy lesona tian'Andriamanitra ho tsapan'ny olona ny amin'ny fanapahan-kevitra raisiny fitiavana daholo ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany. Anatin'ny soratra masina dia tsy misy fiandaniana amin'ny atsy na amin'ny aroa fa tena fitiavana atolotra ho an'ny olona rehetra satria izay no nahatongavan'i Jesosy Kristy, tsy nanavakavaka izy na ho an'ireo mpianatra niara-dia taminy ka nanaiky ny fotom-pampianarana izay nomeny na ireo nanentsika azy tena nanolotra fitiavana mandrakariva Jesosy Kristy ary izay indrindra no hifampahirezantsika hoe raha mbola azo atao ireo olona alao mikatsaka ny fitiavana, alao mikatsaka ny fihavanana, tsy adala ireo razambe antsika ireo matoa izay ny soatoavina teto amin'ity firenena ity fihavanana tena nafantatra an'Andriamanitra ny razambe antsika satria tsy ho tanteraka ny fihavanana sy ny fitiavana raha tsy Andriamanitra mihitsy no mametraka an'izany ao am-pon'ny olona tsiraray avy. Ary eto miteny fampahirezana dia mipaka amin'ny olona rehetra hatramin'ny filoha mpanjakana izay napetraka hatramin'ireo tompona andraikitra ara-mpanjakana rehetra izay iankina ny fitantanana ny firenena hatramin'ny vahoaka madinika rehetra hatramin'ny antoko politika hatramin'ny antoko-pivavahana na samy hafa azy dia ny hafatra izay ampitana dia mba hikaly izay fihavanana izay. Tamin'ny farantsika dia nyresaka betsaka ny tsy mitovy hevitra no tsy hidirantsika fa samy manana ny fanehoan-keviny tsiraray avy ary izay moa le hoe dradradradraina mandrakariva hoe tany demokratika ity tokony manaja ny demokrasia ary tsy tokony ho tezitra
manoloana ny faneho-kevitra tsiraray avy, manana anjara nisam-batan'olona tsiraray avy, na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra, na mpandala amin'ny fomban-drazana na silamo na kristiana. Kristiana ary mbola mizara be deaibe, samy mamoky ny heviny de maiza mandresy lahatra ny olona, fa tsy tokony fanaratsy, fa fantatry ny olona ihany hoe ty tokony raisiko, ty ho ajaniko ao anatin'ny fitiavana sy ny firaisapo no anatanterahana n'izany rehetrarehetra zany. Fa ny zavatra fantatro kosa nefa de zao, misy fanahy miasa ao amin'ny isam-batan'olona tsiraray avy ahafahany mandray fanapahan-kevitra amin'ny zavatra maharesy lahatra azy. Ny olona manao ny heviny de tokony olona feno fahendrena ary mikajy mandrakariva ny fihavanana fa tsy fisarahana. Amin'ny maha-kristianina ny tena no hitondrana ny hafatra, satria nyresakotsika hoe tsy misy fahefana tafapetraka raha tsy avy amin'Andriamanitra. Ary mamperitreritra tao anatin'ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy atahotra fahefana ve ny tianao izy, ataovy izay tsara. Na inona zavatra ataontsika, tsy azontsika atao ny tsara, tsy azontsika atao ny manameloka, tsy azontsika atao ny miandany be fahatany. Araka ny resako hoe raha Andriamanitra no nametraka, tsy misy fahefana tafapetraka mihitsy. Ary raha ny toe-javatra misy eto Madagasikara, samy manana ny heviny tsiraray avy, fa mantoto tafapetraka ny filoham-panjakana, ny premier ministre, ary mbola ho tendreny eo koa ny ministra, tsy misy fahefana tafapetraka raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa saingy ny hafatra fotsiny de zao, rehefa tafapetraka kosa, ary io tsy misy maharitra mandrakizay fa voafetra vanim-potoana, izay iasany tompona andraikitra rehetra eo amin'ny toerana izay misy azy, de le tombonandro mpahavelomana sy ny fotoana ahafahanao miasa ataovy ampahendrena ary mikajy izay ahasoany vahoaka, ary mandihana ampitiavana aza mitady izay fisarahana voaka ny fihavanana no ambony indrindra, manaova tsara. Kanefa ho an'ny malagasy rehetra tsy voatery arak'izay itiavantsika azy keo ke ny toetra n'izay apetraka eo fa Andriamanitra no mahafantatra an'izany sy ny antony rehetra. Fa inona ny tokony ho adiditsika raha tena olom-pirenena vanina miainga hatramin'ny isam-batan'olona, manaova ny marina, manaova ny tsara mandrakariva, na ho tsara le mpitondra eo na ho ratsy, ianao kosa manaova ny tsara mandrakariva, tsy hanenenanao zany rehetrarehetra zany. Fa misy an'Andriamanitra io zay mitsinjo ny olony mandrakariva, zany akory tsy hoe manaky lembena no mandrakariva manoloana ny tsirariny, fa ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe reseo amin'so ny ratsy. Kanefa na izany na tsy zany, ny afatr'Andriamanitra de afatra ho an'ny olona rehetra. Soron'Andriamanitra tafapetraka io aloha, ary raha tena kristianina marina tsy monmonina amin'izany, kanefa tsy anaiky lembenana koa ny amin'ny zavatra tsy mety atao. Fa raha tena mpanompon'Andriamanitra de mitondra fananarana hatramin'ny mpitondra sy ny vahoaka rehetra mba merina ny olona ho amin'Andriamanitra, mba isian'ny fiadanana, isian'ny firaisapo, isian'ny firaisankina, isian'ny fifankatiavana sy ny fihavanana. Zavatra nyresahantsika matetika ny olona tsy mahatsapa an'izay keo. Misy rehefa tena tonga amin'ny fahefana eo amin'ny fitondrana de mieritreritra izy fa ny heriny, fahefana, fahaizany, lazany, vonahany na tonga azy teo tsy topoka. Andriamanitra no nametraka ny olona tsiraray avy eo. Fa misy fahefana kosa ambony lavitra noho ny fahefana izay misy, de ny fahefan'Andriamanitra izay nametraka, ary matetika dinin'ny olona eo. Ary eo ny tokony hodiniana tsara, ary voafehiny ty afatra tantara tena nisy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Ny afatra efa ndresantsika tamin'ny farany de ny jaona toko 7:20, ary Pilato ny tompona andraikitra tena lehibe tamin'izany vanim-potoana zany, ary ny jiosy tena teo amban'ny fahefany, ary tena toratoraka zany io ny zavatra misy matetika manoloana ny firenena madinika, satria ny fanjakana romanina ny fahefana lehibe tamin'izany vanim-potoana zany, na de teo arany hoe nanany fahaleofatena ny jiosy teo amban'ny fahefan'ny firenena goavana be. Kanefa tamin'izay vanim-potoana izay natolotra Jesosy
zay fanodresantsika mahalasa fisainana de le resaka ny fanaovany tamin'ny plato tsy jaona toko fasivy amby folo ny andiny favalo hatramin'ny faraiky amby folo ary nondren'ny plato zany teny zany ozy de vao mainka natahotra izy a de miditra tao anaty rovindray izy ka nanota am'jesosy hoe avaiza moa ianao fa tsy namaly azy akory jesosy de io plato taminy tsy miteny amiko va ianao tsy fantatrao va fa manana fahefana andefanao a sady manana fahefana anombo anao amin'ny azo fijaliana jesosy namaly azy hoe ianao tsy manana fahefana amiko akory raha tsy nomena anao avy any ambony ka zay nanolotra taminao no nanan-keloka be kokoa tena neritreritra fa ny fahefana anana ny plato de afahany mandray fanapahan-kevitra manoloana an' jesosy kristy ary io ny tokony ho tandremany feny fahendrena ny tenin' jesosy kristy tsy manana fahefana amiko akory ianao raha tsy nomena anao avy any ambony zany kanefa plato teto a de ny fanosian'ny olona azy ramona an' jesosy vokatra ny fiampangana te anapatra ny fahefana izy ary te ilaza an' jesosy io eo ampilatanako ny ainao rehefa tiako vonoina ianao maty rehefa tiako veloma ianao velona torak'izany keo na mpitondra fanjakana rehefa tiako gadraina ianao gadraiko rehefa tiako hahafahana ianao de hahafahako fa mila mandinika ke mandinika tsara manoloana fanapahan-kevitra zay raisiny rariny ve ny fanapahan-kevitra zay raisiny ka matetika misy feo manosika ao amin'ny zavatra tsy mety indraindray ary eo ny tokony andiniantena na tonga an' jesosy ny teny tamin'ny plato ianao nge tsy manana fahefana amiko hoe ohatra ny teteny jesosy fanapahan-kevitra ho raisinao rariny sitsiny ve fa matoa ianao tonga teo amin'io toeran'io de tsy nomena anao io toeran'io raha tsy nisy le fahefana ambony indrindra nametraka anao teo fa saingy ny tenen'i jesosy kosa raha toa ka misy zavatra tsy rariny tanteraka le mpitondra amin'ny vanim-potoana io no tsy fahalalany de osy jesosy hoe zay nanolotra anao na tonga an'izao famelezana izao zay nanolotra taminao izy no manan-keloka kokoa samy tsy afaka na plato fa le nanosika tany ambadika mba hatonga zavatra dratsy manan-keloka bebe koa mba tserovany zay rehetra mety ho fahefana mipetraka ny fahefana rehetra misy fahefana ambony lavitra noho izany rehetrarehetra zany mametraka mbola hojerefantsika zany fa toe-javatra misy nefa amizovan'ny fotoana zao de hitatsika sahirana filoha-panjakana manoloana ny teny rehetra zay tonga ohatrany hoe nysolitenany vahoaka kanefa ny akamaroan'ny olona indray ohatrany monimonina mandrakariva manoloana ny fanapahan-kevitra zay raisiny tsika tsy afaka hitsara hoe tena rariny ve sa tsy rariny faraky nyresantsika hoe na rariny na tsy rariny io aloha raha vo tafapetraka de avy amin'Andriamanitra de ozy ny lazay ny tenin'Andriamanitra hoe manekeny fahefana zay misy fa raha ny zavatra hita am'izao vanim-potoana zao ohatrany hoe lavitra n'le fihavanana lavitra le firaisapo ohatra mitady izy tena ery hafa zany ohatra mitady anakorotana tady apiady andrava mihitsy le sotoavina mamalaka azy ary eo ny tokony taza amitsika kely hoe inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ndreo de tafalatsaka ao anatin'ny fitaka rehefa nambarantsika teto toe-javatra misy raha milamina angeatsika raha tena manaiky hiakatra eo ambony latabatra raha tena mandala ny fihavanany ka na misy zavatra takina raha fa ao anatin'ny fifankatiavana no hijerevana an'izay ny fandinika tsara na ny eo amin'ny fitondrana na ny tsy eo amin'ny fitondrana tena mampandefitra ny ampo tsy afaka miditra an-tsehatra mihitsy ny fahefana avy any ivelany ny firene dehibe satria ino moa no ataony hitondra vahaolana ao anatin'ny olona zay mifankaty ve fa raha vo misy kosa korotana de tadio vo mandrakariva faly ny firene-kafa mody miditra manampy izy fa ny fanampiana zay tanterahany tsy homenimeny fotsiny am'izao misy tambiny ary ny tambiny de zao ankolaka
hitsetsitra ny firenena malagasy. Mitady vahaolana nefa tsika kanefa sao de vahaolana vao mainka apidikizo atsika ary matoa tafiditra mikizo tsika tadio araka ny tenin' Jesosy Kristy. Ny firenena zay ny fanjakana miady hatrano ho ravo zany fanjakana zany. Raha vao misy tsy fitovizan-kevitra tsy misy vahaolana zany, fa raha vao misy fihavanana miakatra eo ambony latabatra tsy maintsy mahita vahaolana. Ary tsy afaka hidirany firenen-kafa zany satria isika samitsika no mitady vahaolana apety atsika tsiraray avy. Ary tokony zany ny toe-tsain'ny mpitondra, tsy andeha heritreritra hoe fa zany efa tafapetraka eto de zay tiako atao no atao. Kanefa ho atsika vahoaka kosa de mila mieritreritra andao de tsika koa mampirisika de tahaka ny natao tamin'ny Plato. Le manodidina ange le jiosy mihitsy ange tahaka an' Jesosy Kristy nanome fony vahoaka ka nanepanga an' Jesosy nitondra azy teo amin'ny Plato. De Plato koa le fahefana zay nananany nafahanteny tamin'i Jesosy hoe mo fantatrao ozy tsy fantatrao fa manana fahefana andefanao sady manana fahefana anombanao amin'ny hazo fijaliana. Lasa le olana mitranga indray de lasa ohatra ny lasa mitady isy fifandirana eo amin'ny vahoaka samy vahoaka, eo amin'ny fivavahana, eo amin'ny finoana. Indraindray ary tady tafapaka hatrany amin'ny miaramila samy miaramila raha tsy mitandrina eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay. Ary teo natonga ny resaka samy maneho ny heviny indrindra na ny olona milaza azy mivavaka, ny kristianina, ny silamo, ny bodista, miazona ny fombandrazana, mivavaka amin'ny doany miantso ny Andriamanina. Avy aloha maneho ny heviny fa tsy adala no malagasy isafidy raha mety amin'ny mahakristianina de avy aloha izy zay no faharesentana, mety amin'ny mahasilamo avy aloha izy zay, mety amin'ny ny fombandrazana avy aloha izy zay. Fa reo rehetrarehetra reo nefa manany le Andriamanitra zay antsony de zao samy miantso ny Andriamanina satria io no heverintsika fa hery lehibe misy atsika tsiraray avy. Atsoy ny Andriamanitra ny silamo, atsoy ny Andriamanitra ny bodista, atsoy ny Andriamanitra zay ifikirany mpandala ny fombandrazana, atsoy ny Andriamanitra ny kristianina. De avy aloha zay mamaly vavaka ary za azo kantoka fa raha iantso ny Andriamanina tsiraray avy tsisy iantso mihitsy hoe de atsoka anao Andriamanitra mba hampikorotana ny firenena. Fa mitady vahaolana araka ny resahako hoe rehefa mivavaka aloha de fa tsara. Ary io nijerevantsika ny soratra masina raha mijeritsika ny tantara zay fa natomboko tsika teto mba hisotomantsika lesona. Ary amin'ny bokiny Jona, io Jona io ange ny rahan'i Jehovah nametrahany andraikitra satria Andriamanitra no fidy olona mba hirahany any amin'ny tanàna Ninive satria tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany Ninive tamin'izay vanim-potoana zay. Fa inona no nataony Jona? Tsy ny hainy ny feon'Andriamanitra izy ary fantany io Andriamanitra zay nivavahany io. Lasa izy nandositra tsy avy andeha anatanteraka ny baiky nomen'Andriamanitra azy de lasa nandeha tamin'ny sambo andeha andositra ho an'ny Tarsisy zay fahitantsika teto amin'ny bokon'ny Jona. Kanefa tao amin'izay fandositran'izay tonga ny loza, namely lay sambo zay nandehanany. Ary araka ny resantsika tao hoe tao anatin'io sambo io inona no toe-javatra mitranga tao anatin'io sambo io nisy karazan'olona be dehibe mpanao afera reny le misy raharaham-barotra samy manany fiaviany fireneny, samy manany Andriamanitra zay nivavahany. Tafaro tao daholo firenena samy hafa, samy manany fombany, samy manany firekeviny, samy manany sarangany, samy manany voninahiny. Tafakambana tao kanefa tonga ny rivo-doza namely le sambo tamin'izay vanim-potoana zay. Inona zavatra mitranga de mbola ho jerevantsika amin'ny antsipriany io teo zavatra io. Ka ny zavatra mitranga samy miady daholy mba samy anavitra ny tenany. Fa tsy hitatsika hoe tao anatin'ireo olona reo nisy fifandirana na tsy mitovy ary ny Andriamanitra zay nivavahany. De takatsika tao Madagasikara
le tsy fitovizany ny Andriamanitra zay mivavahana ohatra ny lasa mampiady kanefa raha vao miady tsika rava ny fanjakana miady atrano fa ny ao ny toromarika kosa de ty samy atsovy ny Andriamanina zay veritsika fa mahery atsovy fa zay ko ny zavatra nisy tato fa samy Jona toko voalohany ny 14 vokatry ny ary io loza ny trango io amin'ny lafiny anankiray vokatry ny tsy fanekeny Jona mieraka nampanaovin'Andriamanitra azy mahatonga loza io am'izay andehanandrehetra mahatonga loza kanefa inona koa moa ny zavatra nitranga tamin'reto olona niraisany tamin'ny Jona reto niaran-doza fa nisy ko zavatra nikendren'Andriamanitra ho porofona amin'reto olona rehetra reto zay samy manany ny Andriamanina matoa niaraka nahita loza tao dara avokoa saiky nahita loza ary io nyresantsika hoe le sambo de hoaritsika takan'ity Madagasikara ty ao anaty sambo anankiray na de tsy mitovy firazana anazy tsy mitovy firehakevitra azy satria malagasy maro nisy ao misy ko vazaha karana amerikana rosiana be de be zany ny eto fa raha vao tonga atao anaty sambo iray ihany ny loza mananontany na hiatra amin'ny Madagasikara samy mananontany amin'ireo olona rehetrarehetra eo tsisy afabelo rambola ao anatin'ny sambony Gasikara de ina zavatra mitranga ny 14 fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambony ranomasina ozy de nanonja mafy ny ranomasina ka de fa nila ho vaky ny sambo io zavatra manjo nahatonga rivo mahery fa tsy hoe niady atrano tao le olona fa za tena rivotra vaty ivelany mihitsy namelan'le sambo de raiky tahotra matoloza ka samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny avy sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampatony loza fa Jona kosa efa nidina anakao anaty sambo ka nandry reniko ny toromaso saminy nanao zay fantany fa mety fa ny zavatra manaitra eto de zao tsy hoe nametsiny hafa hoe avy aminao no natonga n'ity loza ity fa ny réaction-any ny zavatra tao anatiny tsiraray avy fanapahakevitra ny raisiny tsiraray avy manoloana n'ity loza avy any ivelany ity samy miantso ny Andriamaniny avy de eo no natonga ny resaka samy miantso ny Andriamaniny avy ka zany amin'ny fifandirana matao hoe nenay marina nendray tsy diso fa raha iveritsika fa marina ny Andriamanitra zay vavahantsika de zao raha mino an'izany tsika atso ny Andriamanitsika fa raha toka Andriamanitra tena faran'izay mahery mampitsahatra ny loza io de antsoy ny Andriamanitra tsika atsoy ny Andriamanitra ny silamo ny silamo atsoy ny Andriamanitra ny kristianina atsoy ny na inona tsy inotsika misy ihany ko nefa tsy mino an'Andriamanitra mihitsy fa miriny inona erin'ny tenany de atao zay fomba rehetra arak'izay farisehantahatra atsika fa ny loza de niarahantsika mana ary tsy mbola milaza sika am'izao vanitao zao hoe efa mitsahatra le loza fa mbola ao anatin'ny fidediavam-baolana mba hisakanana ny loza tsy hiatra ao anatin'ity sambony Gasikara ty kanefa Jona eto ohatra ny matoritory ary io no anomezan'ny olona tsiny hoe akaizina kristianina ka vita nivavaka fotsiny ty ka avy aloha fotsiny andeha am'izay saipatany olona rehetra fa tsika tsy hifanometsiny ihany fa manjary miditra ny fahavalo avy any ivelany ary raha hifanometsiny ko tsy misy vahaolana taka ny Jona fa reto nafinaritra ny zavatra miraisany reto olona reto tsy mifanometsiny zay fantany fa mety azo atao mba hitsaharan'le loza satria fantany fa mavesatra le samboka nirivotra mamely de na ny zavatra tena nananany ary sarobidy navesatra mety etam-baritra io na tsipony tany naty ranomasina mba tsy arendrika an'le sambo mila fahafohizantena tanteraka mihitsy ka ho jerevantsika moa zay rehetrarehetra zay fa lesona lehibe tsara ho fantaritsika de ty la tena tsy tokony aditsika ary teto ny 15 ka raiky tahotra ny matolozy ka samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny raiky tahotra le mpitondra n'le sambo raiky tahotra ary nanome baiko mihitsy
mba samiantso ny andriamaniny. Ny andiny fahino de nakao aminy kapiteny Tsambos ka nanao tamin'ny hoe indrety ianao reniko ny toromasofoana eto mantsy anjona io mitsanganaka atsony andriamanitra ao fa angamba hevitra atsika andriamanitra ka de tsy ho faty isika ary de samy nanao tamin'ny namany hoe izy avy isika hanao filokana mba izahantsika zay mahatonga zao loza izao amintsika de nanao filokana izy ka jona nita teo misy olona anankiray nahatonga an'le loza fa hoana ny toetsain'le kapiteny le mitondra an'le sambo fiangaviana samy miantso ny andriamaniny ary zay keo mandrazana na mifilo raha izy rery miantso ny andriamaniny tsy tafavoaketotsika fa tokony amma fanjakana laika atsika de zao manao antso amin'ny vahoaka rehetra samy miantso ny andriamaniny re olona ary zay fiantsona ny andriamanitra zay marika ny firaisampo sy ny firaisan-tsay hoe tena loza raha manany ty tsy ao anatin'ny ady mitediavam-baolana fa ao anatin'ny firaisampo ary inona ny firaisampo ao anatin'izay rehetrarehetra zay miara-mivavaka antsoy izay hery fantatratsika efa mety ary tokony miainga hatrany amin'le kapiteny Tsambo zany hatrany amin'ny matolo rehetra hatrany amin'le vahoaka zay miondrana ao anaty sambo samy miantso ny andriamaniny avy fa ny azo antoka tsy maintsy mamaly ndray amindreo andriamanitra reo de matoko sy mihina fa ampitsahatra ny fifanterantsika ary ijery le tena antony mahatonga ny loza ary ny zavatra vaolana tediavintsika de ao anatin'ny firaisampo ao anatin'ny fitiavana ao anatin'ny fikajiana ny fihavanana mandrakariva amin'izay vanim-potoan'izay ho afaka ny ahiahintsika tsy afaka hiditra antsehatra eto fireneka araka nytresahako hoe raha ny sitsiny angera ohatra tena hoe tena mitolontsika mba tsy eo amban'ny vahoan'ny firenendehibe fa zany kory tsy midika hoe tsy afaka hiara-iasa ny firenendehibe fa tena mila ny fiaraha-miasa ny firenendehibe tsika fa tsy tokony ho fiahezin'ny firenendehibe kanefa raha tsy miray fo miray saintsika tsy ho tanteraka zany fa ny zavatra teo aloha ihany no hiverina voninahitra an'andriamanitra riryan'ny vavakisika satraonao jehovandriamanitra ray no ny teninao ndray zay tonga taminay teny mamperitreritra mba isaintsaina ny isa mba tamin'ny ianao andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona fa mitiny olona rehetra mananatra ny olona rehetra ary mitanjona kendrenao andriamanitra fitiavana anao teny tsy ampisy ady eo mivoakanao indrindra eo amin'ny firenena malagasy mbola mahatoky izay jehovandriamanitra ray eo na inona na inona mety ho everina fa fifanderana mahatoky izay fa mbola aneo ny voninahitra ao n'ity firenena ty ianao sotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manavela amintsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanao tompo amintsika mandrakariva